Misy coopérative iray izay mampitoy Antsoy sy Bealalana no manararaotra ny fitaterana olona no tsy manaraka izay voalaza ao anatin'ny boky andraikitra. Ny otrany isan'ny mpandeha ao anatin'ny boky andraikitra io no ataony coopérative io ka mampitaraina ny mpanjifa mampitoy ny Antsoy sy Bealalana. Ny tomobile moa zany ny eo anatin'ny licence ohatra hoe 22 place na 26 place izay ihany nombre ao anatin'ny fiara hoentin'ny andesina le nombre ao anatin'ny licence fa le surcharge zany avy aty zany zay dia tsy maintsy mandalo contrôle aloha satria raha vao surnombre zany ny eo ahidina le surnombre fa place normale miala eto na 22 na 25 jusqu'à Antsoy raha hoana Bealalana izy dia izao moa andro asara dia tsy tonga ty mihitsy zany zareo amizao fa manao Antsoy Bealalana ka ho anelanelan'izay zany zay misy mifanararaotana kely angambany ao anatin'izay fanaraham-pahefana ho ataon'le chauffeur satria ny antony anelanelan'izy zany moa tsy spare tsy nininona dia manao zay daniny kibondreo zany zareo ka isorana indray moa anareo na tonga zay tatra zay dia tsy maintsy andray fepetra izay andraidraikitra momban'izany tsy maintsy andefanaoty ho any amin'ny représentant ny ATT any Antsoy sy ny représentant ny DGT any Antsoy. Ny alatsinainy ndraika 12 mars no anatanterana ny fifidianana filohan'ny université eto Mahajanga raha ny tetin-tandra nivoaka. Telo mirahalahy mianaka ireo candidat mpifaninana eo amin'ny toeran'ny filohan'ny université ny Mahajanga, isan'ireo ny professeur Randrianirina Jean-Baptiste, professeur Odilon Tiandraz ary ny professeur Rajon Arsan Jean-François. Ny filohan'ny université ny Mahajanga en pernas no filohan'ny commission mpikarakara amin'ny fifidianana amin'ny taona ity. Araka ny voalaza moa dia mifaraka amin'ny folo ny volana marso avy zao no tanterahana ny fifidianana rehetra eto université Mahajanga izay mahakasika indrindra ny filohan'ny université, ny doyen de faculté na ny directeur d'école, ny chef de mention, ny membre en conseil d'administration, ny président de collège eraky ny établissement. Tamin'ny volana décembre tamin'ny taona lasa nefa nitsangana ny comité électoral ary dia araky ny lalàna dia ny filohan'ny université no filohan'izany comité électoral zany raha tsy latsaka hovidiana intsony izy nitendrika moa tsy latsaka hovidiana ho dia nindresiko ny andraikitra amin'ny filohan'izany comité électoral eto université Mahajanga zany. Vokatry ny asa nataony comité électoral dia navoaka ny listan'ireo candidat izay afaka hovidiana eto amin'ny université Mahajanga. Tsy voalaza teo izy io fa ny tena misongadina dia misy telo ireo candidat milatsaka hovidiana ho filohan'ny université Mahajanga amin'ity taona ity. Tsy ny président d'université akory no amin'ny liste io fa ny comité électoral averiko le mandeha izay tarity ny tenako ary ny fifantenana le candidat azo vidiana dia narahana tanteraka ny texte misy ny décret sy ny arrêté isan-karazany ary dia tsy nitsahatra zay ny fifandray tany amin'ny ministère tamin'ny fotoana nanaovana ny dépouillement ny candidature.